tonga sao daholo zanakasika raha mbola afanareo dia vaovao tsara ihany no ampianareo andrana dia makasika leo andritrika lapisikila rehefa tsy mazoto ampiasa ry amin'ilay lavaka riarinarya dia afaka mitsotra andramose zay ingely mbola tsy haintsika malagasy amin'izao hoe le tsy mba mahay mitsotra marina sy mba mahay manao zavatra mahitsy raha ohatra ka hoe misy ilay zavatra tsy tiandria mila mitsotra marina hoe tsy mety le izy fa izao ny antony amin'ny ankapobeny lehilahy tsy mpaminany rehefa tsy mazoto ndry ohatra dia ny zavatra anankiray aloha teny andry voalohany dia tsy natao ampiasaina ampidirana zavatra fa lazao izy hoe natao amoahana zavatra le izy noho izany tsy azo ampiasaina efa tsara ny lalan-jazakely hoe andao iny amboarina raha ohatra ilaka hoe tiany lahy ilay mba hoe ilay ampatsaratsara le satria izaho ilay voateraka efa misy ny plastique soudry dia afaka amboarina zairina ilay molotra mivelatra tareha mivelatra be iny afaka amboarina iny nge eto amintsika aloha amin'ny ankapobeny mbola iny ohatra mbola sarotsarotra fa mila manomana vola matevitevina nareo raha ka te hanao an'izay any amin'ny tany mandroso be dia be nahatongavanao eo fotsiny ela tonga dia raikitra amin'izay ny fanjairana izay no olona mivady matetika le tsy mba fampiresaka ohatr'izay hoe rehefa misy ny olana dia mila tsy maintsy mitady vahaolana fa tsy fampilongolongo ao dia ho andrikory karapisikely aza manao le drama le sinema hoe indry zao le rehefa tsy mazoto dia osy tsy tiako izany gasy izany ka makorelana atao ohatran'izany dia iny raha misy tsy hanery andry izy fa lasa tokoa izy avena mihezika makorelana dia izay le mampalahelo mikorotana le tokantrano fa raha misy izany tsy mety tsy tiandry dia mitsotra maro indry ary ho an'ny lehilahy ihany koa ho an'ny lahy jereo ilay vadiny lahy tsy mitovy ny fiainan'ny vehivavy rehefa hoe tanora sy manambady ho an'ny vehivavy tanora iny ange tsy niasa saina ninino ny kalapisikely mbola tena princesse mbola ny dada sy mama namelona anazy resaka fianarana sy karenjy fotsiny natao mbola tanora rehefa manambady izy dia lasa renim-pianakaviana enjehana ankenkenina enjehana mikarakara ny lahy enjehana ny tokantrano rehetra ny vary laoka menaka sira savony fre ny fianarana ankizy enjehana madama daholo izany noho izany tsy mitovy ny ati-tsain'ny tanora sy ny vehivavy manambady mila tonga saina amin'izany lahy fa tsy hoe mitady lavaka fotsiny ary fifamenoana ny fiainana eo le olana le resahako foana hoe fifamenoana ny fiainana mila fantarina lahy ny toe-bata madama ohatra rehefa tonga fotoana madama ny madama tsy maintsy kizitina mora tezitra mila vanina mila tonga saina izany lahy eo ihany koa madama raha ohatra izy zao ka hoe nididina izy tamin'ny teraka tsy moramora ange izany didiny izany alefaso lahy didina kely ndray manao ohatr'izao hitana kely hoe mety sa tsy mety ny vatany lahy tsy moramora izany miaritra ny fery mandritra 4 volana ambon'izay ihany koa ny fiterahana matetika mampihena fihetana vehivavy satria tsy inona noho ilay vatana mikorotana be izay vehivavy rehefa le teraka iny ohatran'ireny daboana boiron ireny ny vatana rehetrarehetra malemy daholo tsy moramora izany mila fantatra lahy izany toe-batan'ny madama fa tsy eo fotsiny lahy mijery fotsiny hoe dia lasa lahy avy eo manenjika makorela lasa mampiteraka fikorotanana ao amin'ny tokantranonareo dia tsy mandeha amin'izay loany ilay izy dia izay mazotoa molamola kely aloha